Faly miarambantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fampilalam-baovao sy ny songadina réseaux sociaux hito amin'ny Maso Madagasikara TV ary manasa antsika hanaraka izany hatramin'ny farany.
Araki sawitanareo zamo zany dia manjaka tanteraka ny erim-pamoretana asony mba vahoakantsika solo tena vahoaka mitondra ny etaetam-bahoaka hitanareo zavaoriana sy jalo mahazo antsika zao hatramin'ny zofototra izay tokony hositrahan'ny vahoaka izay teti-bola tokony ampandrosoana tanàna dia sakanana efa nanao fangatahana pahendreny izahay efa nandefa taratasy tamin'ny novambra 2024 tsy norarahina tsony valiana izany efa nanao zay rappel tamin'ny desambra tsy norarahina mihitsy izany dia rehefa tsy nanao an'izay dia lasa tsy angazeny sy adinay tonga ty amin'ny 2025 nay tsika dia naverina ohatr' zany ihany rehefa nangataka izahay nanao nietsika zay vao mikiropaka tamin'ny zoma hoe avoaka ilay izy tsy rariny tsy mety tsony be loatra ny zavatra tsy mandeha eto amin'ity tany sy firenena ity ny vahoaka mijaly tapaka lava ny jiro tsy mandeha tsony ny piarina tena sahirana ny olona mitaraina ny olona aty amin'ny RNI koa ty amin'ny route nationale be loatra ny fitakiana ataony ATTS ny contre-visite izay mitarika kolikola ka tena mijaly re izahay aoka re mba tena hojerenareo ny lahara-pahamehana aoka re mba tena hojerenareo izany afampandrosoana izany afa tena mijaly ny olole zay tompona andraikitra tsy mahavita ny andraiky ny ranga alao ranga vavanety be amin'ny firenena fotika tanteraka ny tanindrazana dia mbola hoendrasantsika foana ve mbola izao foana ve ny iainantsika dia mbola jadona sala amin'izao ihany ve afitakiana ampamendrehana ho ampahendrena tany démocratique Madagasikara tany républicaine tokony mipetraka tsara izany hoe liberté d'expression zany na fahafahana miteny sy maneho hevitra maninona nefa no andevasana vava-basy sala amin'izao izahay andevasana mpitandro filaminana sala amin'izao izahay itsofoka ao anatina toerana dia aneo hevitra malalaka izahay dia zao no hita sao dia adinonareo ary fa mivaly polisan-jaton'ny olona ne mahatra amin'izao e fito polisan-jaton'ny tanora ne tsy miasa amin'izao e nefa polisan-jaton'ny zaza ne amin'izao tratrany tsy manjary-tsakafo e ny zaza mianatra ny amin'ny polisan-jatony mialan-daharany eny amin'ireny sekoly secondaire reny hoaiza ny alehan'ity firenena ity hoaizitsika ny volam-panjakana lany any amin'ny zavatra tsy mamokatra tsisa famoronana asa raha mijoro izahay mitaky an'izany dia sesefana vava-basy sala amin'izao ve reraka izahay tovoka izahay leo tanteraka izahay raha izao ny atao tena tsy mety itsony tena tsy mety tsy misy démocratie eto Madagasikara fa famiretana mipetsaka eto ka mampatonga saina ny olombelona rehetra mijoro izahay mitarika mijoro izahay misolo tena vahoaka mijoro izahay mitarika vahoaka dia manentana anareo mijoro koa ianareo fa tsy valy mampirisika fotsiny na valy miresaka fotsiny fa mila mijoro tsika rehetra raha nanam-piniavana izy namaly andreny taratasina ireny dia afaka tafiditra tao anatin'ny engagement sy adinay 2024 raha nanam-piniavana izy efa ela no namaly andreny taratasina ireny tsy zao zay vao hikarakara ny siady 2024 2025 ary azadino ihany keo fa maro be no osoka nakara-panondro nataony io lehibe any district io tamin'ny andro ny fifidianana mera tsy izy io tsy mety io na fampileka azo ara angatahana alalana amin'ny olehibe any district io dia laviny maro ny rano foana zany tsy misy zavatra mandeha atao anatin'ny district izy tsy hita ao amin'ny brao mihitsy vato misakana ho amin'ny fampandrosoana tanteraka io ka alao fa tsy mila anio izahay fa eto na alefazo amin'ny toerana hafa na aza mena toerana mihitsy fa tsy mety io anjaranareo makafaka tsara hoe inona ny zavatra ratsy vitany rehetrarehetra fa tsy mila anio izahay ka ty aneviny district anarivo mamo maro be zay efa 5 polisan-jato mera nanao sonia miaraka amin'ny solombavam-bahoaka rola fa tsy ekeny ary tsy mety ny ataon'io manitsika raha mpanjakana vato misakana ho amin'ny fampandrosoana nefa solo tena mpanjakana eto anivony district antaterinay mafy ihany keo ary tena antaterinay mafy fa tena fangataha fokon'olona ihany keo alefazo ilay fifidianana sy foko tany alefazo ilay fifidianana sy foko tany fa le olona nitendrenareo nge sady tsy mipetraka ao anatin'ny foko tany no tsy mahay mamaky teny sy manoratra
fa ataotsika hoe piso lelaka avy any dia alatsaka fotsiny ao olona tsy mahay nininina akory mijala ny fiarahamonina mitaraina ny fiarahamonina fa tena tsisy raha mandeha any anivon'ny kokotany any eny fa hatramin'ny bokon'omby tsy mandeha amin'izay laonina eny fa reny fikarakarana fanamboarana lalana tokony atao kokotany reny tsy mandeha amin'izay laonina eny fa izay fampandrosoana rehetra aza adinitsika fa io vokotany io ane mampiditra ny anaran'ny olona ao anatin'ny listim-pifidianana ary dia tsy tafiditra ao ny olona satria mamaky tesy manoratra raha tsy hainy fa inona ny ataony eo akoatr'izay ihany koa dia aza adinitsika fa io se vokotany io dia manana ndraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny tanin'ny olona tsy ho lasa mpangalatra eny anivon'ny vokotany eny ka raha olona mpanao risirisy mpanao kolokolo bankiropy rangaly vahoaka fa aza atao an'izany resy rangaly olona alevasonareo io fifidianana se vokotany io fa marary aty ambanivohatra io izahay mitaky izahay mangataka mba jereonareo amin'izay ny tontolo ambanivohatra 700 aty ambanivohatra nefa ny teti-bola atokanareo aminazy 500 mba rary mivezany ozytsika tsy rariny loatra ho avy ny fanapahana teti-bola 2026 dia nefa mangataka izahay androany solotena ny vahoaka izahay solombava ny vahoaka izahay mba hisinony asa mamokatra re mba havana mampandrosa ny tanindrazana leha dia mba alevaso amin'ny asa mamokatra le vola laninareo amin'ny zavatra tsisy dika an'le vola sekoly manara-penitra tsy manara-penitra vavaka ny rindrina tianja manara-penitra tsomolo gekory teleferika lasa ohatrany hoe manezy isaky no ikaina tsy mampity vola fa mandany vola tsy azahoana tompony mba jerevo re zay tena tokony andaniana vola mbahoaka ane io e fa tsy vola mpitondra io fa vola mpanjakana io nalaina tamina etra avany amin'ny vahoaka raha alainareo any amin'ny mpamatsy vola io ho avery ny vahoaka amin'ny alalan'ny etra ihany ka aza atao somonga re raha raha-pireneny ty aina no vonjena avery tiany fa vidim-polisan-jato ny tanora tsy miasa dia nefa alefanareo any amin'ny tsy mamokatra ny vola miova fa tsy mety ary tsy rariny izao dia izay sy izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy no maresaka azy natolotra an'io ary manasana ohatrany izay izy abony amin'ny chaîne mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny zava-misy maro ny eto amin'ny tany sy ny firenena saova tsara daholo ary tompoko